tao ny lalao fa araky ny namarany filohan'ny fédération dia mbola hiadiny ray ny malagasy hoe hoeto amintsika ny lalao. Afaka atao ve zay? Afaka atao zay raha ohatra ka manaiky ny confédération africaine satria raha malala fa tombony be ho antsika ary tsy dia mamono antoka ho an'ny mpikarakara ihany koa raha eto amintsika ny lalao sady tsy dia mandany volontsika mandeha any moa mampidi-bola ihany koa ho an'ny mpijery izany satria any Afrika aloha dia atsorina fa atsy Afrika Atsimo no misy mpijery baolina be indrindra raha ho an'ity taranja baolina lavalava ity manaraka any Madagasikara raha ny vaovao raha atsy Afrika Atsimo dia lalao iraisam-pirenena ihany no azahoana olona fa raha ohatra ka lalao ohatra ny fedina tompon-daka paritra zany dia mitovy vitsino ny eto amintsika. Izay ny lalao fiaditoerana lalao famaranana raha ho an'ireo mpilalao ny Maki de Madagasikara moa na teo ara ny fahadisom-panantenana tamin'ny faharesena tamin'ny Manasadalina dia azo zaina ho hafapo ihany izy ireo tamin'ny ankapobeny. Araky ny fanazavana izy ireo dia mbola vonina ny mpilalao malagasy hiaro ny voninahitry Madagasikara ao anatin'ity taranja baolina lavalava ity izay moa ny lalao araky ny filazan'izy ireo azy misy mipandresy misy ny resy kanefa na izany name ny heriny manontolo ny mpilalao malagasy iarovana ny voninahitry Madagasikara. Teo aloha samy nanana ny azy nahita an'le tamin'ny Zimbabwe izy le hoe tena tsy mandaka mihitsy miainga avy any aminy dia iny ihany naverina izy moa manana vatana raha teo dia samy nanao ny azy fa itsika zany ny graty baolina nitady baolina ho lalaovina izay manao njahatra sy teo. Changement de formation antsika tamin'ny misy ny antony any misy eny nanandrana ihany hoe nametraka remplaçant avy hatrany raha ny ohatra tamin'ny premier match fa avy eo hita hoe raha mbola tsisy mahasolo andreo zokondreo zany tena miteny aminareo mbola afo reo zokondreo mbola reo ihany mbola mahatano napiditra zandriny ateo fa jereo fa manao adalàna be nanomboka hoe zany atsika ny coupe du monde metre azo lazaina hoe nandahoan'ny Maki de Madagasikara ny mpijery androany fahita metre zay anentanana an'le hoe manahoana ny Madagasikara miafika zay coupe du monde zay eny mahazo mahinga tsy tereny fitiavany io mahazo mandao zay mandao fa ny vady aman-janaka tsy mandao anay zay ngamba aloha javanisy mbola izy daholo reo ambony reo fa ny hoe coupe du monde mbola misy dingana ray aloha amin'ny heritaona amin'ny groupe dia everina fa hoezahana ny azo azy hoezahana ny azo azy première na deuxième fahitako le kana aloha dia nafinaritra fa tena mafy le ady indrindra fa le Zimbabwe reo fa tsika moa Andriamanitra mbola tavavanao anaty groupe fanaovasa ensemble izy Zimbabwe reny zay hiezaka mafy zay anarana tsy nety fa injokely iny mbola tsy kivy zay. Tompilalaovana tamin'ity taona tena mifosoka avy ity anao manasadalana tamin'ny Zimbabwe tsika tsy somary miova kely zany le taktika le Zimbabweana tamin'ny fizaram-potoana faharoa fa tsika nanana lalao napetraky ny entraîneur zany tamin'ny fizaram-potoana voalohany dia nezaka zany zao le Zimbabweana nanohatra an'izay lalao antsika zay fa tsy nitazona an'le lalao an-tamin'ny voalohany izy Amin'ny androany le androany zay zany efa ny andrandra ty hoe tsy maintsy ataony izy anasiana okandeha satria zay komena tsy amin'le vahoaka zany surtout ho an'ny mpilalao zany tsy maintsy hitavononay le groupe zany mba tanjonay am'ty ary efa lesika teo aloha zany teo zany tsika tokony tamin'ny demi-finale teo tokony mbola nanao finale fa tsy eto amintsika le coupe d'Afrique ty dia niezaka mafy aloha zany mbo hoe mbo tsika mba fahatelo izay mahatonga le joueur mbola ezaka kely tamin'ny tafajanonao anaty groupe atsika aiza ho aiza mbola fahavonona rija ao anatin'ny ekipa firenena vononaka ary ezaka kokoa zany koatsan'le teo zany hoe mbola mafimafy kely mipanomanana nahoana fahitanao hoe somary vitsivitsy ny mpijery androany fahitako an'le mpijery moa zany marina fa kivy ihany izy amin'le hoe makitsy nanao finale fa le joueur zany dia foana moral mihitsy zany amin'ny heritaona zany mafimafy kokoa ny reny satria hiatsika coupe du monde raha tafavoaka eo zany tsika dia mba misy gasy makany amin'ny coupe du monde dia tsy maintsy hiezaka raha mbola fotano anatin'ny ekipa firenena zany dia tsy maintsy hiezaka hitana forma satria ady lehibe no atsiana amin'ny heritaona fa tsy ady vorabory raha ny fahitanao an'le lalao tamin'ny Manasadalana sy ny troisième place androany nanahoana ny zavatra hoe mezeo any Maki ny fahitako an'le lalao tamin'ny Manasadalana angambany dia deuxième mi-temps zany nireraky le plaque fotsiny fa tsy nahazo baolina firy tamin'ny Manasadalana dia ny troisième place androany ny raha nahita teo fa
misy miplakera dia very baolina dia mahay profit zany ny 3 quart dia zay no nahitana an'ilay vokatra teo